Faly miarahaba sika rehetra mpanaraka sy tapaka ny WATAWATA GASY ny tenako. Androany sika dia ndao araha hiresaka ny mahakasika ny fampielezan-kevitra izay malaza amin'izao fotoana izao. Any Mandritsara any moa no iompanan-tsika an'ity fampielezan-kevitra amin'ity tapany iray ity. Ka ny fampielezan-kevitra izay nataon'ny candidat larina fahefatra any Mandritsara any amin'izao fotoana izao tsy iza moa izany fa Eliane Bezaza sy Rigo izay fantatry ny be sy ny maro ihany koa. Ireo no miaradia ao anatiny izay candidat larina fahefatra zay ao Mandritsara ao amin'izao fotoana izao. Araka ny hita dia mafana sahady ny fampielezan-kevitra amin'izao fiantombohan'ny fampielezan-kevitra izay ho ataon'ireo candidat sombavim-bahoaka izao any Mandritsara io ka efa maro sahady ireo olona no manao commentaire amin'izany mahakasika ny fampielezan-kevitra izany amin'izao fiantohany izao. Pamilohan'izay dia azo dino ny manaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azo dino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandrafina ireny hevitra rehetra novatsika video manaraka eo. Tsarovy ny milaiky ny video antsika ary azo dino toroka izany hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Na Eliane Bezaza na Rigo dia olona anankiroa izay samy manana ny maha-izy azy ary mivondrona ao anatin'ny candidat amin'ny antoko iray izay larana fahefatra ao Mandritsara ao amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny lafin'ny politika aloha no lazaina dia Eliane Bezaza efa tsy vaovao amin'izany resaka politika izany fa azo lazaina olona efa zahadraharaha amin'ny resaka politika izay satria politika efa nolovainy tamin'ny dadabeany moa izay politika izay satria Eliane Bezaza zafiny tsiranana Filibert izay efa filoham-pirenena ny Madagasikara ary izy no rainy fahaleovantena izay fantatry ny be sy ny maro ka io Eliane Bezaza io no zafiny izany rainy fahaleovantena izany ka rariny sitsiny raha toa ka milomano sy milofo ao anatin'ny resaka politika Eliane Bezaza satria efa ao anatiny hatramin'ny fahakeliny izany resaka politika izany. Etsy andanin'izay ihany koa i Rigo dia voasambany izao no nahitantsika an'izany Rigo izany no hirotsaka sy hiditra amin'ny resaka politika izany amin'ny firotsahanko fidina sombavim-bahoaka izany. Nefa raha atao jery totika tany amin'ny taona 1970 tany i Rigo dia efa nanohana ny antoko politika izay niaradia tamin'ny député Tompokolahy Jean izay avy ao Antsohiao tamin'izany fotoana izany ary Rigo mihitsy moa nanao ny hirany Propangady tamin'izany tamin'ilay hirany Rigo ilay mitondra lohateny hoe Remy Jean zay tamin'izany fotoana izany izay efa tsy fantatry ny tanora ankehitriny moa ny fisiny izany hira izany fa tamin'izany izay hira zay no nalaza be tany amin'ny faritry Sofia iny. Tsy vitany mpihira tsotra fotsiny Rigo fa azo lazaina mpihira kalaza ary manana maha-izy azy eo amin'ny lafiny tontolon'ny mozika izay ary azo lazaina ihany koa fa artista tena mbola manana ny lazany mandraky ty androany i Rigo izay. Tsy vitany artista ihany i Rigo fa ray aman-dreny no sady mpananatra ary zokibe toaray ho an'ireo tanora indrindra fa ho an'ireo mpanakanto zandry taty aorina mahakasika sy milofo amin'ny resaka mozika izay. I Rigo dia azo lazaina fa exemple vivant amin'ny resaka succès ao anatin'ny la mozika izay no izy sady mpitendry no mpihira ihany koa mpanoratra hira ary efa maro ireo artista no niara niasa tamin'ny Rigo izany hatramin'izay mandraky teny androany. I Rigo dia olony fihavanana ary tia fihavanana tia namana ary tsy mba miavina izany raha i Rigo fa izy dia olona izay tena tsotra ary tsotsotra ihany koa ny fiainany amin'ny andavanandro. Izy dia olona sosialy zany hoe olona sosiabla tsara raha i Rigo izay ary tena tia fiarahamonina ihany koa ny lehilahy. Araka izany dia tena nahainy ara-dalana ireto candidat anankiroa ireto izany hoe i Rigo sy Eliane Bezaza amin'izao ankatoko ny fifidianana sombavim-bahoaka izao satria samy olona sosialy no samy olona tsotra izy roa ireto ary samy tia fihavanana ary maharary azy ireo ny maharary ny voaka ny Mandritsara iray manontolo ka izay no nahatonga azy ireo no nanapa-kevitra hirotsako fidina amin'izay sombavim-bahoaka izay mba hahafahan'izy ireo mitatitra ny hetetin'ny voaka ny Mandritsara any amin'ny fitondrana faratampony any ka izay no iadin'izy ireo mafy mba ho lany amin'izany firotsahako fidina izy ireo sombavim-bahoaka izay amin'ity fifidianana sombavim-bahoaka indray mitoraka ity. Raha mahita ihany koa moa amin'izao fotoana izao dia samy manao aintso zavatra ireo candidat rehetra amin'izay firotsahako fidina sombavim-bahoaka izay ka samy miezaka ny manao fampielezan-kevitra izy ireo amin'izao
satria fantatra fa nanomboka tamin'ny valome lasa teo ny fampelezan-kevitra ho an'ny soloavamboaka izay ary farana amin'ny 17 Mey. Ka tsy diso anjara amin'izany ireto kandida anankiroa ireto izany hoe Eliane Bezaza sy Rigo izany izay ao anatin'ny bulletin tokana larana faefatra ao mandritsara ao amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny fampelezan-kevitra izay nataon'izy ireo ary dia tena hita sahady fa mafana dia mafana izany fampelezan-kevitra izany aty am-piantohana. Tsy vitany mafana ihany fampelezan-kevitra fa maro ihany koa ireo vahoaka ny mandritsara izay miara-misalahy sy manaradia azy ireto amin'izao ankatiky ny propagande izao izay hita fa tena vorolanina ary tsy misy miala mihitsy ireo vahoaka ny mandritsara iray manontolo manohana anireto kandida izay mamin'izy ireo ireto. Ka noho izany dia tsapa sy hita ihany koa fa tena feno fitia mifamaly raha eo amin'ny vahoaka ny mandritsara sy ireto kandida larana faefatra ao mandritsara ireto amin'izao fotoana izao ankatiky ny propagande izao. Ka izay moa ilay atao hoe fitia mifamaly dia mahatsara ny fihavanana ary fihavanana dia isan'ny zavatra iray tsara ary io no isany mahatonga ny loharan-karena ho an'ny malagasy indrindra fa ny faritra Sofia iny dia isany azo lazaina fa olony fihavanana ary olony fo ary tena olona tia fihavanana no tsy manavakavaka izany hoe olona matahotra an'Andriamanitra sy Zagnahary iny faritry ny Sofia iny noho izy ireo olona izay tsotra ao anatin'ny foko tsy mihety dia azo lazaina fa olona be fandeferana sy olona tsy mba tia manao ratsy olona izany fa ny azy dia ny fihavanana no tena zava-dehibe ao amin'izy ireo ary ny vola izany dia tsy maharesy fitiavana mihitsy raha ao amin'ny faritra Sofia ao satria ny azy mipetraka foana ilay ohabolan-drazana manao hoe aleo ny very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana ka ny azy tsy dia vola loatra ny ilainy fa ny fihavanana mifamaly sy ny fifankatiavana izay no tena imatimatesany ponina amin'ny faritra Sofia iny. Any ihany koa moa mbola anjakany ilay fomban-drazana sy fomba fanaon'ny Ntaolo tamin'ny andro taloha ilay hoe fatodra ka maro ireo olona izay tsy mpihavana mihitsiny fa noho ny finamanana sy fifankatiavana izay ka io no mahatonga ireo ponina lasa mpihavana ho azy eo noho ny izay fatodra izay ary tsy mifanao ratsy mihitsy mandra-pahafaty ireo olona izay mpifatodra izay raha amin'iny faritra Sofia iny. Any ihany koa mbola anjakany ilay atao hoe lampogno sy ilay hoe tambro izay fanaon'izy ireo rehefa misy ny asa izay tsy vita irery fa tsy maintsy ilana fanampina amin'ny hafa ka eo no manomboka manao an'ilay tambro izany hoe mahandro varobe sy ny laoka marobe indrindra fa mamonombo mihitsy ny sasany hanaovana an'izay tambro izay mba hatonga ireo voaka marobe ho tonga ho avy hanampy amin'ny asa izay atao fa tsy voatery ilam-bola daholy ny zavatra rehetra atao amin'iny faritry ny Sofia iny indrindra fa any amin'ny faritry mandritsara izay nirotsahan ireto kandida anankiroa reto ho fidina amin'izao fotoana izao ka tsapan'izy ireo loatra izay asarobidi ny fihavanana sy fifankatiavana amin'iny faritry ny androna iny ka izay no nahatonga azy ireo no tapa-kevitra hirotsaka ho fidina any amin'ny faritra izay misy azy ireo satria tanàna fihaviana io ka izay marary ny vahoaka ao dia marary azy ary hiezaka hitondra ny hetetany vahoaka amin'ny ireo fotodrafitrasa rehetra efa tranaina ao an-toerana satria raha ny faritra mandritsara amin'iny faritra Sofia iny dia azo sokajiana fa faritra tokony ho sangany ihany fa indro kely ny lalana makany ny tena lasa miharatsy amin'izao fotoana izao ka tsy mbola nahita-panamboarana mihitsy izany mandrakitiny androany nefa i mandritsara dia ao anatin'ny faritra Sofia izy no voalohany nisy an'izany hoe université izany raha amin'iny faritra iny ka rariny sitsiny i mandritsara raha tokony mba homendanja ihany izay tahaka anireo distrika hafa izay manana an'izay université izay ka io no nahatonga izy ireo no tapa-kevitra amin'izao firotsahako fidina izy ireo izao. Izay raha tomboky lasy tomboky vavy ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona reny hevitra rehetra nanaovantsika video manarakeo aza dininy milike ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy WATAWATA GASY tomboky lasy tomboky vavy mangasitraka dia mirary soa.